Misy amboravoara ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana izao satria tao anatin'ny fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy izay ho an'ny ben'ny tanàna izay dia nahitana an'izay savorivory etsy izay indrindraindrindra fa ny ataon'ireo mpanohitra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao izay mitsipaka ny vokatra izay navoaka tamin'izay fomba ofisialy izay amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharam-pirenena no tena horesantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fanamboarana karapanondrom-pirenena izay itakina vola 3 alina ariary mitaraina ny olona fa andoavana vola 3 alina ariary ny fanamboarana karapanondrom-pirenena ao amin'ny commune Ambohibary distrikany Antsirabe faharoa misy aza tafiakatra hatramin'ny 5 alina ariary mihitsy rehefa tsy mahandry ny filaminana ataon'ny mpiasan'ny commune ho hiatrany ny fitarainana izay voaray avy teny an-toerana fikasana hanondrana olona antsokosoko olona misa enina na hiditra amponja vonjomaika eny an-tanimora olona misa 520 mianadahy izay nampiahiahy nandritra ny fanaraha-maso nataon'ny polisy ny 19 janoary 2024 lasa teo teny amin'ny faritry ny manodidina ny Anosy izay niarahana tamin'ny sampandraharaha misahana ny famoahana passeport no nanaovana fanadihadiana fantatra fa kasaina halefa ny omanina ny vehivavy izay sivy tamin'ireo ary tomponantoka amin'ny tambazotra mpanondrana olona antsokosoko any ivelany ny 9 mianadahy izay ambiny voaporofo nandritra ny fanadihadiana fa manamboatra karazana taratasy hosoka marobe ahafahana mahazo passeport ity tambazotra ity natolotra ny fitsarana ny 1 janoary 2024 ny raharaha ka nahiditra amponja vonjomaika eny an-tanimora ireo olona 9 mianadahy izay tomponantoka tamin'izany ao anatin'ny savorovoro ara-politika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Roland Ratsiraka izay solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany manao didijadona ny fitondrana ho isatrany tsy ilaina ny miresaka demokrasia sy ny fanjakana tandalana ary ny fampidirana ny fahalalahana maneho hevitra sy mivezivezy ao anatin'ny lalam-panorenana raha toa ka tsy voahaja ireo foto-kevitra ireo ho hiatrany i Roland Ratsiraka raha nandefa hafatra ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny pejiny ny tranony izay voadidiny mpitandro filaminana tranga efa nanomboka tamin'ny asabotsy 12 janoary izay fotoana nandrasana azy tsy hivoaka ny tranony amin'ny mahasombam-bahoaka ny Madagasikara dia zoako ny hiaina malalaka ny hihetsiketsika ary indrindra hilaza ny marina sy hikatsaka ny hamerenana io fahamarinana io ho hiatrany ny nambarana nilaza koa izy fa tsy hakivy azy na oviana ny antsonjay izay mihatra aminy nandritra ny 20 taona izy no niady mafy mba hampiharana ny soatoavana republikanina sy kristianina eto Madagasikara didijadona no ataon'ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ho hiatrany Roland Ratsiraka raha naneho ny tsy fahafaliny manoloana an'izay teritery mahazo azy ao Toamasina ao andao ho resantsika ho tohin'izay ny mahakasika ny raharam-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao rehefa natao ny tombatombana sy ny jeritodika tamin'ny raharam-pirenena efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izao dia hita fa milentika i Madagasikara izay krizy politika tao anatin'ny 20 taona be izao ary mbola tsy voavaha mandraka teny androany ka eo indrindra no mahatonga ny tsirairay mametra-panontaniana amin'ilay hoe oviana ihany no mba tena ho voavaha ity krizy politika izay iainan'ny Madagasikara ity iza marina no tena hitondra vahaolana mahakasika azy ity nandalo krizy politika maro i Madagasikara hatramin'ny nahazoan'ny fahaleovantena nanomboka ny taona 2790 570 9 790 2 790
sivy sy roa arivo, telo ambin'ny folo sy roa arivo, valo ambin'ny folo sy roa arivo, telo amby roapolo sy roa arivo ary dimy amby roapolo sy roa arivo. Efa dimampolo taona mahery izany no niaina tao anatin'izany krizy politika izany ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra hatramin'izay ka mandraky tiany androany. Manjaka ny fitiavam-pahefana, tsy nahavaholana ny fifanonganana, saratsaram-pifidianana nametrahany mpitondra ihany koa no tena betsaka ary nisy hatramin'izay. Ny famahana olana politika dia toa nadika ho fizarana seza fotsiny. Mihamahery vaika ny fandrombaham-pahefana amin'ny saratsaram-pifidianana anjakan'ny vola ny fiarovam-pahefana amin'ny basy amantafondro. Ny tena fijerena ifotony ny aretin'ny firenena tsy tena misy, izany hoe ny fiainam-bahoaka, ny olana ara-toekarena, ny fiarinana isan-tsehatra, ny fampianarana sy ny maro hafa, fa toa nafantoka tany amin'ny tombotsoa politika samihafa. Mihambilentika hatrany i Madagasikara, mbola tohizana 20 taona manaraka ve sa ahoana no tohin'ity tantara ity? Iza marina no tena hitondra vaholana eto amin'ny tany sy ny firenena? Ainganeka mba tena hitondra vaholana amin'izay ity fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao, fa efa ela ny vahoaka malagasy izay nangetaheta fiovoarana sy ny fandrosoana izay, sady efa ela ihany koa no niaina tao anatin'izay fahantrana izay ny vahoaka malagasy sy ny Madagasikara. Nefa hirahiraintsika foana isan'andro ny hoe Madagasikara dia nosy manan-karena ary tena marina izany. Ananantsika avokoa ireo harena rehetra, na ny antanety izany, na ny an-dranomasina, na ny harenan-kibon'ny tany, dia ananantsika avokoa izany rehetra izany. Eny na ny ara-kolotsaina aza dia ananantsika izany harena rehetra izany, fa nefa ny vahoaka malagasy dia mangetaheta eo ambonin'ny lakana, izany hoe sahirana eo ambonin'ny harena. Oviana zany isika malagasy no mba hiaina ampilaminana sy hiaina ao anatin'izany fiadanana amin'izay rehetra harena izay ananantsika izay mba hahatongatsika tsy ho sahiran-dava sy hiaina ao anatin'ny fandrana lalina tahaka an'izao iainantsika amin'izao fotoana izao. Hanika tsy vitsy amin'ny vahoaka malagasy no tsy mahita haniko hohanina intsony amin'izao ankehitriny izao, satria ny asa tsy misy, sendra misy ny asa ny karama ambany dia ambany, ary manampitrotraka etsy ankilan'izay ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro samihafa. Ary na dia hiezaka hisehatra amin'ny resaka fitadiavam-bola maro isan-karazany aza ianao dia toa tsy misy mandeha amin'ny laoniny intsony izany resaka fiariana izany amin'izao ankehitriny izao, ka dia miandrandra vaholana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy rehetra manoloana an'izay krizy lahy sy ny fiainana sarotra izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao. Ary ainganeka mba tena hitondra vaholana amin'izay ity fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ity. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.